Miaraba tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny havana ny tenako izay hitondra izara aminao ty afatr'Andriamanitra zay napetrany tato am-poko ity ary efa nangataka tamin'ny tompo mba nisofina rehetra zay manaraka nyty afatra ty mba tena omena Andriamanitra zava-baovao ianao any amin'ny toerana misy ianao any. Amaky tenin'Andriamanitra ary tiako koa ianao raha manana baiboly any tokantrano any sokafo ny baibolinao ny anankiray ao amin'ny Hosea toko fahaefatra andininy fahaenina ary ny anankiray ao amin'ny Petera faharoa toko voalohany andininy faharoapolo sy ny faharaika amby roapolo. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo le Hosea toko fahaefatra andininy fahaenina aloha. Zao ny teny ato manao hoe ringana ozy ny oloko noho ny tsy fisiany ny fahalalana, satria ianao izy efa nandany fahalalana dia mba ho lavo kosa tsy ho mpisoroko ianao, ary efa nanadino ny lalàn'Andriamanitra ao ianao ka dia mba ho adinoko kosa ny zanakao. Petera faharoa toko voalohany ny andininy faharoapolo sy ny faharaika amby roapolo. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famohan-kevitry ny famohan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany, fa tsy misy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona arak'izay notenreniny fanamasina azy. Ny lohateny nomeko nyty tenin'Andriamanitra ity zay ho zaraiko aminao ry havana dia le hoe ny mahazava-dehibe ny tenin'Andriamanitra mitoetra ao anaty. Ny mazavatra lehibe ny mitoetra ty tenin'Andriamanitra ty ry havana ao anaty. Ozy ny tenin'Andriamanitra hitantsika ny vakina teo amin'io Hosea toko fahaefatra hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisiany fahalalana. Mariako eto aloha fa fahalalana ny tenin'Andriamanitra ny tena tiany ty tenin'Andriamanitra ty tsindrina, ary ty soratra masina ray manontolo ity manomboka any amin'ny Genesisy ka hatrany amin'ny bokin'ny Apokalipsy ny tena tian'Andriamanitra ho resahana. Ny fahalalana moa zany malalaka ao koa ny fahalalana zay nianarana tany am-pianarana hitantsika rehetra zany zay mahatonga atsika mianatra koa ary mahafantatra zavatra be dia be. Fa nio mba te hiresaka kely aminao ary tena mba te hizara aminao ny tena mahazavatra lehibe ity tenin'Andriamanitra ty. Ty moa zany iarahantsika malala tsara ry havana fa tamin'ny andron'i Jesosy tonga tety ambonin'ny tany de tonga tety zany le Andriamanitra mihitsy ny tonga tety nanazava ny resaka ary nampianatra tao anatin'ny 3 taona sy tapany ity atao hoe fahalalana ny tenin'Andriamanitra ity. Fa zao ny zavatra mijery ravina raha manaraka tsara ianao ny tantara vitsivitsy eto moa tsika tsy de hoe manana fotoana betsaka tena mba makiko tenin'Andriamanitra aminao fa mba tena manentana anao mba hijery nge ato anatin'ity soratra masina ity ireo tantaran'ireo olona zay no heverina fa araky ny hoe olona manam-pahalalana tamin'izany fotoanany zany anisan'izany reo le olona fariseo atoko mpivavahana tamin'izany fotoana zany tena anisan'ny nalaza, ary tao koa ny atao hoe sadoseo. Reo karazana atoko reo na le olona tao anatin'ireo de olona tena azo lazaina hoe nanam-pahaizana mihitsy tamin'izany fotoana zany. Raha manaraka tsara ianao zao ary mamaky tsara ny Matthieu toko fa 2:20 ao ohatra na tonga an Jesosy ny teny hoe madiso hevitrareo tsy fahafantaranareo ny soratra masina ozy nanerin'Andriamanitra de zao misy tamin'ireo le sadoseo reo nametraka fanontaniana mikasika ny fitsanganana amin'ny maty. Ireo sadoseo reo nefa tsy mino ny fitsanganana amin'ny maty kanefa izy de nametraka fanontaniana tamin'i Jesosy mikasika ny fitsanganana amin'ny maty. De vakio tsara ankefa de natonga Jesosy ny teny hoe zany ange madiso hevitra anareo izy ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra. De tak'izay ihany koa raha mamaky tsara ianao anatin'ny soratra masina ao ireo atao hoe fariseo
ny tsara angamba tiako ianao mba mandinika tsara Matio toko 7:20 ray manontolo vakeo nge fa olona anisany tena manam-pahaizana ary manam-pahalalana tamin'izany fotoana zany tamin'ny andron' Jesosy Kristy fa de raha mamaky an'io ianao de tena hitanao hoe tena mitondra anarana fotsiny izy ireo hoe zay de fariseo mpandinika soratra masina mahafantatra soratra masina fa aro tsara nge ny tenin'ny Jesosy eo fa tena mafy ny tenin'ny Jesosy ao amin'ny Matio toko 7:20 verina kely am'le hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisiny ny fahalalana ity tenin'Andriamanitra ity ry havana ity tenin'Andriamanitra ity zany tena tian'Andriamanitra mihitsy tena mba isy zany atao hoe fanamasina zany raha mamaky nyity tenin'Andriamanitra ity ianao miaraka aminao fa maizina aminao mihitsy ty baiboly ty raha vao tsy ny fanamasina ny ao anatinao. Raha manaraka tsara ianao de zao anisany tena tontolo ara-panany tena tiany Satana tena hidirana betsaka mba azahoany mamitaka ny olona fa napetraka ao anaty baiboly ary jerevo tsara nge le modely eo amin'ny Matio toko 4 sy ny Luka toko 4 ny tena ahitanao le valiteniny nataon'i Jesosy tamin'ny Satana samy tenin'Andriamanitra ihany napetraky Satana sy ny valiteniny nataon'i Jesosy fa ny mahasamy hafa azy ireo de zao ny anankiray tenin'Andriamanitra tsisy fanamasina ary ny anankiray tenin'Andriamanitra misy fanamasina. Eto zany androany mba tiako zaraina aminao ry havana de zao raha tonga tety ambony tany ty Jesosy Kristy ty tena nampianatra zavatra ho atsika izy ary tsy hoe matimaty foana teny ambony hazo fijaliana izy fa tena misy antony goavana lehibe mihitsy nafatesana teo ambony hazo fijaliana voalohany indrindra aloha anala hitondra n'zany atao hoe fahotaniny zanak'olombelona zany maty solo-tenanao izy solo-tenako teo ambony hazo fijaliana mila fantatrao tsara zay raha mamaky ny tantaran'i Jesosy sy ny antony tsanganany tamin'ny maty am'izay anao tamin'ny andro fahatelo Satana nge ry havana tena faly ery raha maty Jesosy tao anatin'ny 3 andro faly ery Satana hoe tena nandresy izy fa rehefa nitsangana tamin'ny maty ny tompo tena tonga saina am'izay Satana fa tena ary eto tena manoro-hevitra anao am'izay mba hamaky ary handinika tsara ity atao hoe soratra masina ity. Ato ry havana misy toromarika mba tena tiako mba ho zaraina aminareo satria mba nandalo tamin'izay mihitsy ary tena tiako anao mba hanana an'ireo fiainan'ny kristianina tany be ry vakeo nge ny ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:20 misy zavatra tena mahavarina mihitsy ao le toetra ny fiainan'ny kristianina tany be ry hoe nandinika ny soratra masina isan'andro na marina zany na tsy zao zany rehefa misy resaka zavatra ara-panahy ho atsika ho anao de androany ianao atorin'ny tenin'Andriamanitra hoe taka ny toetra n'ireo olona tany be ry mandinika tsara ny soratra masina na marina zany na tsy fa nidingana voalohany alohan'ny andinianao ny soratra masina kosa aloha de zao ilainao amin'ny fiainanao tena tsapanao aloha zany atao hoe ary io averimberina foana atao anatin'ny filazantsara efatra le hoe famonjena midika ny famonjena manko de zao ny fidiran'i Jesosy ao anatinao io le voalazan'ny apôstôly Paoly hoe Kristy ao anatinareo averin'ny apôstôly Paoly any amin'ny Galatianina toko 2 hoe tsy za tsony mivelona fa Kristy mivelona ato anatiko. Jerevo tsara nge ry havana ny apôstôly Paoly io manko tena anisan'ny olona tena nanatsaina be ary manam-pahalalana be tamin'ny mahafariseo azy tamin'ny voalohany ary nihevo tena mihitsy izy fa tena tonga lafatra am'izany atao hoe fahalalana ny soratra masina fa nanomboka rehefa mifanena tamin'i Jesosy izy hitantsika tsara zany amin'ny tantara ao amin'ny Galatianina ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 fa rehefa mifanena tamin'i Jesosy izy nidira ny fanahy masina de nanomboka teo ny apôstôly Paoly nahiratra am'izay maso nahiratra am'izay maso ny amin'ny ty atao hoe soratra masina ity zay no mahatonga amin'ny teny anao tandremy tsara fa anisan'ny tontolo ara-panahy io tiany Satana mihitsy no miditra amin'io
ka ianao na mpampianatra soratra masina ianao na mpitory teny na mpitondra fivavahana tsarovy tsara ravana ny toetra ny olona tany bery mandinika ny soratra masina isan'andro na marina ny zavatra ataonao io na tsy zany ngery havana mila jerena tsara be dehibe nge ny olona am'izao fotoana zao be dehibe ny mpampianatra soratra masina be dehibe ny mpitandrana be dehibe tsy manaraka tsy mipetraka am'izany fahamarinany tenin'Andriamanitra zany io fanahy masina io jerevo tsara rehefa tonga ao anatinao io ozy Jesosy hoe rehefa nitsangana tamin'ny maty izy mbola tsy nitsangana tamin'ny maty izy manko azafady le teniny hoe amin'ny Jaona 4:20 hoe mahatsara anareo ny fialako izy fa raha tsy miala tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra io fanahy masina io ny tena tiano tenenina fa rehefa mipetraka ao anatinao io mamaky an'io tenin'Andriamanitra io ianao de isy fahazavana goavana omeny ny fanahy masina anao ny tenin'Andriamanitra io ianao ry havana tsarovy tsara tandremo androany ianao aseho ny fanahy masina aminao fa ty tenin'Andriamanitra ty miafina io ratsy ny fanahy masina no tonga ao anatinao somary mamerina kely ny fidiran' Jesosy Kristy ao anatinao mipetraka ao anatinao io le fanahy masina tonga ao anatinao anokatra ny saina mampanahanao am'ty atao hoe tenin'Andriamanitra ty mba azahoanao mahita ny tena fahamarinana amy zavatra zay ho resahanao androany raha mba nizara kely ianao an'ty afatr'Andriamanitra ty mba tena te hiverina mihitsy ary tena tato anatiko tena te hizara nyty fahamarinana navoaka ny Osea mpaminany ty ary havana hoe ringana ny oloko tena am'izao tsika miresaky zao nge raha lasana vavy tena korotana ambony ambany mahitsy ary tena faly mihitsy satana amy karazana zavatra fitombavaka be dehibe ataony zanak'olombelona aty ambonin'ny tany ohatrany tsy raharan'ny olona tsy rarahin'ny olona loatra ny tena fahamarinana voasoratra ato anatin'ity soratra masina ty averiko indray mandeha le toetran'ny kristianina tany bery eo amin'ny 1:20 asan'ny apôstôly 7:20 tsara noho ny tany Tesalonika ozy inona na tsara azy mandinika ny tenin'Andriamanitra isan'andro ianao raha manaraka ny ty afatr'Andriamanitra ty ry havana zao ny mba afatr'Andriamanitra aminao androany zay tenin'Andriamanitra na fahalalana tonga eo aminao mikasika ny tenin'Andriamanitra dinio tsara ary verifio tsara raha araky ny voasoratra ato anatin'ity tenin'Andriamanitra ty fa be dehibe am'izao tsika miresaky zao araky nambarako taminao sehatra tena tiany satana zany resaka ara-pivavahana zany ary eo izy ny amitaka ny olona eo izy no amitaka ny olona ianao zay manaraka ny ty afatr'Andriamanitra ty androany te hizara aminao mihitsy ary mba tena mba tiako ianao tena mba hatsapa aloha zany fahamarinana zany tenin'Andriamanitra hoe aza miala am'izay voasoratra ato anatin'ity baiboly na soratra masiny ty ianao ary isan'andro ianao tian'Andriamanitra mihitsy ianao mba angataka amin'ny tompo ny fanahy masina rehefa nandray an' Jesosy Kristy ho tompo ianao mba hahiratra tsara ny masom-panahanao raha mamaky nyty tenin'Andriamanitra ty ianao ary indrindra fa raha izarany zany afatr'Andriamanitra zany ianao angatao ny fanahy masina tena mba hampahiratra ny sainao mba tena zay voalaza ny tenin'Andriamanitra tahaka ny nataon'i Jesosy Matteo 4:4 Luka 4:4 Luka 4:4 ary ao tsara io fa tenin'Andriamanitra miaraka amin'ny fanahy masina tsy resin'ny satana mahitsy io ohatr'izay ny androany tiako mba ho zaraina aminao mety tsy de lava loatra androany iresaka aminao fa tiako anao tena mba andinika tsara mba tsoringana jerevo tsara iteny io fa raha vo tsy Jesosy Kristy tompo le fanahy masina ny ao anatinao mandinika nyty soratra masiny ty ianao de ozy ny tenin'Andriamanitra ringana ny oloko noho ny tsy fisiany ny fahalalana zay ry havana zaraiko aminao zay mety tsy de lava androany mety tsy de nanaraka meko fotoana be anao androany fa mba tiako tena tato anatiko zay fahamarinany tenin'Andriamanitra zay mba tiako hodinianao ary hojerenareo tsara mba ahita ny herin'Andriamanitra ianao mba ho hipetraka tsara ny finoana ty tenin'Andriamanitra ty ao anatinao zay raha lasana bavy zay ny tenin'Andriamanitra mba ho zaraiko aminao androany tompo aneo amintsika rehetra ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen